fa andeha ho jerentsika kosa tanàn'ity fanadihadiana manaraka ity ny toyan'ny lay raha fanapohana grenady teny 67 hectares manoloana an'izay fanapohana grenady teo akaiky ny trano ny filohan'ny CES Rakotsizafy François tety 67 hectares avaratra andrefana izay moa dia nitondra fanazavana ny avy eo anivon'ny polisy pirenena. Mbola mitoy ny fanadihadiana momba ny raharaha fanapohana grenady tety 67 hectares avaratra andrefana akaiky ny trano filohan'ny CES Andriamatora Rakotsizafy François araka ny fanazavana avy amin'ny polisy pirenena. Anisan'ny nambarany teo anivon'ny polisy pirenena fa ny mpitandro filaminana ihany no afaka manana grenady ary aorian'ny fanadihadiana vao fantatra na grenady ampiasain'ny miaramila na zandary na polisy no napoaka teny amin'ny 67 hectares ny maraina ny alakamisy lasa teo. Raha ny fanazavana trano dia hatreto dia mbola tsy nisy ny olona nitanana tao anatin'ity raharaha fanapohana grenady ity. Raha tsy haivina dia ny alakamisy 9 septambra lasa teo tamin'ny 3 ora sasany maraina no nisy ny fipoahana mahery vaika teo anoloan'ny trano fonena amin'ny filohan'ny CES. Fipoahana izay nanaitra mponina tao amin'ny 67 hectares avaratra andrefana. Ny alakamisy io ihany dia efa nandray ny andraikitra ny avy amin'ny polisy pirenena sy ny zandarmaria pirenena. Nanomboka tamin'io dia efa nisokatra ny fanadihadiana ahitana marina sy ny tompon'andraikitra tao anatin'iny raharaha fanapohana grenady teny 67 hectares avaratra andrefana iny.